Afarina ho indray toklasy tokovavy ny mitsidika ny tokantranotsika tsirairay avy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitry ny matv horesantsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity ny mahakasika ny fametrahana ireo centrale thermique eny Behenjy avy any Tanandrano izay ho afindra eny Behenjy izay. Eo ihany koa ny mahakasika ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny Inde sy Madagasikara, eo amin'ny sehatry ny toe-karena, eo ny vahaolana entina ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana izay amezana hevitra ireo mpiara ny olombelona avy amin'ny UNMDH. Avetrany kosa mahakasika ny jirama izay no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity aliny faharoapolo ny volana febroary 2024 ity. 20 mégawatt izao no voafindra eny Behenjy, toerana izay novidiana amindrana ireo centrale thermique any Tobitety sy Antanandrano. Nisy ny fahatapahany herinaratra tamin'ny faritra sasantsasany tamin'ny herinandro iny. Manazava ny anton'izay kosa ny lehibe ny jirama fa tsy antony avy amin'ny famindrana ireto centrale thermique akory ny mahatonga ireny fahatapahany herinaratra ireny. Fanadidina avetrany. Tsy maintsy nafindra toerana ireo centrale thermique izay nanelingelina ny mponina Antanandrano sy ny manodidina nanomboka ny voalohan'ny volana febroary. Toy ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. 20 mégawatt izao no voafindra eny Behenjy Antanimena-be. Voatsihela ihany koa izay dia nisy ny anteto antoerana izay nilaza fa mbola manelingelina ireo mponina manodidina ihany ireto centrale thermique izay nafindra any Behenjy. Fantatra kosa nefa fa 10 kilometatra miala ny tanàna no misy azy io, 2 kilometatra miala ny goudron. Nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'ny ministry ny angovo sy ireo mpiasan'ny jirama teny antoerana omaly no nahafantarana an'izany. Arak'izao hitantsika zao dia tsy atapy-tanànany Behenjy sy manakaiky ny tanànany Behenjy akory fa ty Antanimena-be eo amin'ny sabo eo amin'ny 10 kilometra miala ny tanànany Behenjy no nametrahana ny centrale vaovao AFL. Arak'izany dia tsy hanontona ny olo an-tanàna mihitsy. Tsy ho eno hatrany mihitsy zany ny firondronan'ny motera ary tsy hanontona ihany koa ny fiompiana ganagana izay mamokatra ny foie gras mampalaza ny Behenjy. Arak'izao hitantsika zao dia tampokavoana ny nametrahana azy, toerana malalaka tsy lavitra ny sous-station ny jirama ary nilana asa goavagoavana ihany amin'ny terrassement ka tsy misy tanimbary manakaiky eto, tsy misy tranon'olona miorina, mitazana ihany tsika tsy avaratra, tsy mandrefana tsinanana, tsy matazana tranon'olona misy. Arak'izany dia tsy mitombona ny filazan'ny olona hoe manontona ny fiainam-bahoaka, tsy ampatory andro aman'alina ny olona amin'ny tanànany Behenjy, tsy toerana fidina mifanaraka amin'ny fepetra takina momba ny tontolo iainana zany nametrahana azy io. Tsy misy ahina intsony raha ny mahakasika ny fanelingelenana ateraky ireto centrale thermique araka ny fanamafisana izay nataon'ny ministra. Mitentina 270 metatra tora-droa ny alehibiazana ity toerana ametrahana ireto centrale thermique eny an-toerana. Ny fanontaniana mipetraka kosa manoloana ny famindrana ireto centrale thermique dia ny mety ho fahatapahan-jiro ateraky ny famindrana. 6 zay nanao arian'ny centrale 6 février centrale izy moa dia Antananoro zany hoe misy 50 mégawatt najanona 50 mégawatt najanona. Zahay dia miteny aminareo fa tsisy délestage satria talohany zany tamin'ny Antananoro nandeha nananambombava antoandro zahay eo amin'ny 50 mégawatt eo 50 mégawatt andombava. Amin'ny hariva eo amin'ny 16 à 20 mégawatt eo, io arakaraka ny appel de charge. Ka rehefa nanala ny nampijanona ny Tananoro zahay mbola malalaka amintsika miteny zao amin'ny heure de pointe mbola mananambombava eo amin'ny 3 mégawatt eo, zany hoe nijanona moa ny 50 mégawatt dia mananambombava ary zahay. Izay no filazan'ny tompon'andraikitra. Hita kosa nefa fa nisy ny fahatapahany herinaratra nandritry ny herinandro lasa teo. Misy coupure ao, misy tapatapahan-jiro ao indraindray. Reny zay moa ohatrany
tenen'olona hoe nareo miteny hoe tsisy délestage nefa tapaka ny jiro. Ny délestage inona moa ny délestage? Ny délestage dia vokatra ny tsy fahampian'ny vokatra ho zaraina, tsy ampy zany ny vokatra, tsy ampy ny capacité de production, le production tsy ampy, zay ny délestage zay. Araka andresahako teo mbola manana mibavy eo amin'ny 3 mégawatt zahay. Inona mahatonga le jiro tapaka? Jiro tapaka maro ny zavatra incident any amin'ny réseau. Ndraindray poteau an jirama zany zavatra hitantsika zany, poteau an jirama domina camion. De amreny de mazava ho azy fa tapaka ny jiro amin'ny moment ny anaovany entretien amreny. Misy transformateur saturé, zany hoe misy transformateur eran'ny quartier reny zany efa saturé satria raha ny filana tamin'ny nametrahana an'ireny transformateur reny ohatra de hoe eo amin'ny 500 clients zany amin'ny quartier tokony alimenter ny transformateur. Amin'izao fotoana zao fa 1000 clients ka donc zany efa saturé reny transformateur reny. Tontosan'ny famindrana ary efa ho vitatra amin'ny farany ny installation izay tokony atao amin'ireo centrale thermique 20 mégawatt. Fantatra kosa fa mbola tsy misy ny toerana ho an'ireo 30 mégawatt aminy izay tsy mbola nahitana toerana hatreto. Fantatra kosa fa efa tsy mandeha avokoa ireo centrale thermique ireo ankehitriny. Eo moa ny ministera teletonta izay miara-mifarimbona ao anatin'ny famindrana ireto centrale thermique, misy ny ministerany asa vaventy, ny ministerany angovo ary ny ministerany fitanterana.